Betsaka ireo zavaboahary, zavamaniry na ihany koa zany zava-mananaina efa mihalany tamingana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka dia azo atao tsara nefa ny misoroka izany noho ny fitrandrahana tsy ara-dalàna no tena tsikaritra fa mahatonga izay faharitrano reto zavaboahary ireto izay ny fitandrovana azy ireny nefa ny zava-dehibe. Mihalany tamingana ireo zavaboahary izay tena mampiavaka ny Madagasikara amin'ireo firenena hafa. Vokatra ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ataon'ireo olona sasany mahatonga izany. Anisan'ny aran'izany ny avy amin'ny faritra atsimo andrefana izay manana ireo biby toy ny sokatra sy ny hazo sarobidy mampiavaka azy. Samy manana ny mampiavaka azy eo amin'izay resaka tontolo iainana izay. Ao zao ohatra ny hazo izay tsy misy raha tsy any amin'ny faritra atsimo andrefana misy, dia ao koa ireo biby izay hitantsika amin'ny sary zao manazava an'izany rehetra izany. Koa be dia be ny azo hoentina raha tsy resaka fotsiny hoe ny resaka didéracé zao dia efa azo resana. Ao ihany koa ny misy ny famille forbiacé koa izay tsy hita raha tsy amin'ny faritra iny na resaka azo ny resana. Raha amin'ny resaka biby koa tsika dia misy an'ireo reptile maro samihafa. Ohatra fotsiny raha tsy resaka tsika fa tsy ny resaka hoe tortue radier izay anisany mampalaza faritra atsimo andrefana ary tena anisany efa lany tamingana mihitsy amin'izao fotoana izao no nietraketraka izay ataontsika olombelona ihany. Betsaka ireo azoazo trandrahana amin'ny fomba ara-dalàna eto Madagasikara. Isan'izany ny bambo izay maro no afaka anaovana azy ary raha tsy ilaza afa-tsy ny fanaovana trano. Tsy vitan'izany fa miaro ny tontolo iainana ihany koa sady mamelona ireo varika ny bambo. Ny soazontsika avy eo amin'ny bambo azo anaovana trano, tena ny trano manontolo mihitsy vita amin'ny bambo dia raha any amin'ny fambolena izy zao dia azo anaovana canal d'irrigation koa ohatra, dia azo anaovana garaba. Dia amin'ny resaka muzika indray izy zany misy zao ny muzika izay typiquement malagasy ohatra hoe ny valiha sy ny sodina, dia tena isika zany no mampiasa an'io ary namorona ny voalohany dia izay izy ireo zany no avy amin'ny muzika. Raha ohatra koa izy fanaka ao an-trano be dia be no azo ampiasaina azy, ohatra hoe ny farafara manontolo dia azo amboarina amin'ny bambo, ny seza, ny vazy, ohatrohatr'izay. Amin'ny environnement koa izy io dia tena mitazona importance goavana mihitsy ny bambo satria ohatra any amin'ny parc izao dia misy reto varika reto izay misakafo ny bambo mihitsy. Ahafahana mampafantatra ireo zavaboahary manirana ny faritra ny hetsika symposium international raha nambara ny fitoerana mampiofana ireo tanora amin'ny sehatry ny fikarohana na ny Ecole Doctorale de biodiversité et environnement ao amin'ny université any Toliara.